zay dia miaraba antsika mianakavy tonga soa zay mifatonga vitan'ny lalandavitra vitan'ny elanelantany ihany koa dia miaraba indray ihany koa ny ray aman-dreny sady misaotra ny son excellence monseigneur la fidélice isika ohatran'ny père vicaire général ray aman-drenisika izy ireo nasaina ary namaly amin'ny fitiavana andrao fotoana lehibe amikafatsika mianakavy ny codire 2 izao ny codire 2 moa dia tsy nitanitsika olo rehetra manerana diocèse no antsona fa ny sale andreo sainy mana ny fotoana 2 sy 3 tena ny fotoana setra ny kaisitahana ena loatra amin'ny établissement izay no anatsika ny fotoana hoe manomboka amin'ny tapatapany ariva tahaka andrao na dia ho aza ny havarahana ho an'ny avilavitra ho antsika mianakavy dia soran'Andriamanitra manome antsika ny hafaliana sy ny hery afaka miaraka kasehatra mety misaotra hafa zay olombelona isika olombelona masifatra sy sambobe araka ilay teny diocèse araka izay dia mena ny soratantsika mianakavy zay efa tonga dia mirary soa ny ainy an-dalana mba ho tonga soa ihany koa mahafinaritra antsika ho afaka miaraka manoka andrao fotoana izy misaotra indrindratsika tonga soa misaotra ihany koa firetrana raha soa indrindra ianareo zay ndreny eto diocèse zay manapety sy mamboeranaratra ny vavaka diaraka zona masinaritsika hoan'ny fisaorana tanan'Andriamanitra rehefa soavana izay tantanantsika atrantany toerana avetsika ka tonga eto arina mofa ny tantanantsika isanandro mampiatrehana ny efapolo andro karemy fiomanantsika fankalazana ny jarena sy ny fahafatesana ary tsangan'i Kristy velomany sy ny fahafatesana fahajanantsika. Misaotra an'Andriamanitra indrindra isika amin'izao satria mbola nataony miombona eto amin'ity toerana natokana hiresahana sy andraisana ny tenin'Andriamanitra ao ambany ny vatany. Mialatsiny ihany koa ny tenako nefa tsy dia alatsiny lavabe intsony satria efa vita tamin'ny vavaka fifonana teo ny fialatsiny. Teny mena moa izy ity ka mahasolanga fa raha tsy nomena dia mahatsoko zay ka azonao ampitiavana izany fanomezana ny fitenenana izany. Zao tsika moa vao tena fationa fa tratrany taona enina amby roapolo sy roa arivo men'Andriamanitra tombonandro tsika anatratra izany mena n'Andriamanitra trano amin'ny midera sy ny tombonahitra mihatsy ianareo koa hoela afanapahana mitombo fahendrena trano mitombo fahaiza mitombo fahamasinana teo ihany koa dia misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra misy ny fizarana ny vatany Kristy masina indran'ilay tonga trano koa satria nafinaritra tokoa ny tomboketrika zay mitoboko ny son excellence monseigneur teo entina hiatrika ny fionana ity entina hiatrika ihany koa ty efapolo andro manana mpaha ity zava-dehibe tokoa ny fanomezanao toro-kevitra tetetika ahafahanay manatsara izay kely ao tenatananay sika makatena amin'izany no sotra makasitaka ary tombohatrany ny fahamasinana eo amin'ity fitantanana n'ity vahoakan'Andriamanitra itya sy fitantanana ireto hanabe zay andrandray ny izinaklinika sy ny tanora ny fanaboarana zay tantanantsika trano tany misy tsika atoan'ity trano masina ity ary indrindra isaorantsika azy ny fahasoavana izay menetsika tamin'ny zona masina ito indrindra ny telo sy ny vahatana rano Kristy dia atorana ny voninahitra midera sy laza sotra ho azy mandrakizay sotra sy makasitraka ihany koa anao izay mitondra
ny teny zotenina ny be sy ny maro saotra amin'ny fiarabana amin'ny teny ny fiararetsoa ary tsy vitany hoe teny ny fiararetso fotsiny ihany koa fa mbola ihany keo ny fanolorana ny tsodrano ka dia sitraka tomatory dia tsarovana raha mahatsiaro ary ny atsarovana azy indrindra moa inana tsirairay avy dia amin'ny vavaka dia izy Andriamanitra izay mahalala ny mahasoa ny tsirairay no angatahana androtsaka ny fahasoavana hanome fahasalamana ary hanome mitsodrano ihany koa entina miatrika aniaditsy ny andraikitra izay niantsony izy tompo sy anirahana izy tompo antsika dia misaotra makasitraka makatelina ary mirariko ramirary mba ny fanahy masina tany ianareo fizarana izay zavatra atao ety fikaroana izay asoa ahasara ny fanabeazana sy fampianarana izay dia antinay tolay araka misaotra makasitraka